faly miarabana ny antokatrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoana zao ny sary zao ny zana-bolana aoriny fandalovan'ny lindraona hitantsika amin'ny sary dia miakatra indray aloha zany ny rivotra mangatsika avy any atsimo miaraka amin'ny rivotra moa zany mazava ho azy na ny alizay aterak'ilay anticyclone vokatray dia isy fidinina ny maripana avy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara miakatra amin'ny voatany izay ho an'ny rapitsy fa manomboka ny alakamisy kosa indray dia manomboka miverina indray ny oram-baratra saika manerana ny nosy satria dia misy indray ny rindraona vaovao andrasana avy any atsimo andrefany alakan-drano Mozambika ny maripana ihany koa manaraka an'izay zany hoe fombanana iverina miakatra zany maripana ny alakamisy saika manerana ny nosy no ahitana an'izay ny toetrandrontsika roa ny rapitsy vao maraina dia andraona ny andro ho an'ny ilany atsinana ny voatany izay mety arahina heritra zay ho an'ny faritra laotra mangoro sy ny ilany atsinana ny faritry vakinakaratra toy ny atsinana ny faritry matsiatra-ambony mety isy ny orana malefaka na miendrika tanindahona ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy mitoy ny oram-baratra ho an'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara vao maraina be ny ambony dia maina ny andro ho an'ny rapitsy tolakandro misy hatrany ny oram-baratra ny faritry Savady anasy ny faritry Boeny mielaky ny any amin'ny faritry Bongolava Betsiboka ary ny ilany andrefany faritry vakinakaratra torak'izay ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe misy ny tandrivon-drahona mety mandalo amin'ny faritra Savasy ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana ary mety mitatra hatrany amin'ny faritra Laotra Mangoro sy ny faritra Nalamanga izay tandrivon-drahona izay any amin'ny alina ny ambiny kosa dia maina ny andro na dia somary lalovan-drahona hatrany izay ho an'ny ilany atsinana ny faritry Matsiatra-ambony sy ny faritra Atsimo Atsinanana ny ambiny moa zany dia ny rahona sy ny masoandro mifandimby ny maripana vovinavina dia manodidina ny 720 hatramin'ny 420 any avoatany zany hoe isy fidinana be izay raha tamin'ny anio sy tamin'ny omaly mazava ho azy ary ny morontsiraka atsinana ny nosy koa dia tafidina hatrany amin'ny 420 degré celsius ho an'ny faritra Avatovavy fitonany hatrany amin'ny morontsiraky ny faritra anosy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana mety mahatratra hatrany amin'ny 430 degré celsius kosa izay ho an'ny tany faritra Betsiboka ny toetrandro ny alakamisy kosa indray mitoy ny oram-baratra ary saika mahenika ny voatany zay mitatra hatrany amin'ny ilany atsimon'ny nosy ihany koa ny sisa maimaina ao anatin'izay dia ny faritra Sava sy ny faritra Anondroy ary ny any amin'ny tapany atsimon'ny faritra Atsimo andrefana ny ambiny moa zany dia miaina ny tandrivon-drahona mety arahi-kotroka indrindra moa zany ho an'ny ilany andrefana sy ny voatany Madagasikara mety misy ny avandra ao anatin'izay ho an'ny faritra avo ny maripana vovinavina ihany koa dia manodidina ny 17-20 eo ho an'ny voatany ny any vakinakaratra no mety mbola mijanona 420 degré celsius na zany zany dia misy fiakarana zay ho an'ny voatany torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraka atsinan'ny Madagasikara iny miakatra 17 ka hatramin'ny 130 degré celsius ny maripana ho an'ny ilany andrefan'ny nosy tsy dia misy ny fiovana firy aloha zany raha ho an'ny tapany atsimo andrefana fa ny any amin'ny ilany avaratra andrefana kosa no miakatra izay maripana izay 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana 430 degré celsius kosa ny ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka hatrany amaranantsika azy ny androny zoma dia misy hatrany oram-baratra saika manerana ny Madagasikara indrindra ho any avoatany ny ilany atsimo atsinanana ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ray manontolo iny ny maina ny andro dia ny faritra Savasy Analanjorofo ny faritra Androy ary ny morontsiraky ny faritra atsimo andrefana torak'izay koa Laotra Mangoro sy ny Atsinanana ny ambiny moa zany sitraka orana tandrivon-drahona mety arahi-kotroka hatrany ny maripana vovinavina dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 920 any avoatany 720 ka hatramin'ny 230 kosa izay ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ary 30 ka hatramin'ny 230 degré celsius izay ho an'ny ilany andrefan'ny nosy any ary raha ny any Maivatanana manokana dia miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay androny zoma izay amaranantsika azy toy ny mahazatra ny tany falotondrivotra misy teto Antananarivo tonony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay manodidina na ambony fetrany eo amin'ny avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerevana dia vinavinaina tonony amin'ny ankapobeny izay tany falotondrivotra izay eto amin'ny tanàna Antananarivo. Izay ny météo antsika tamin'ity an'ity azadino na manasana hatrany hitsidika ny page Facebook toy be famantarana ny toetry ny andro ny YouTube météo Madagasikara eo ihany koa ny laharana finday 034 94 580 97 izay ny tamin'ity an'ity raha fizinay fotoana manaraka veloma.